Fantatra ankehitriny fa andeha amin'ny televizionna malagasy ny torakehy, heverina handeha amin'ny fahitalavitra TVM ny fandaharana torakehy izay lalaovan'ny honorasy Eric rehefa tsy nandeha nandritran'ny ny taona maro. Ity fandaharana ity moa izay nandeha isaky ny hariva nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Fa ny eny barika dimy Toamasina kosa dia tonga nijery ankaiky ny zava-misy marina momba ny resaka fampianarana izay eny amin'ny ambaratonga ambony sy ny olana misy eny antoerana iainany ireo mpianatra ireo mpanolontsaina avy eo anivon'ny fiadidian'ny fanavoazan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny colonel Rabe Armanana Lucien sy colonel Gervais Andriamiarsoa. Tazana manaradia azy ireo eny antoerana moa ny filoha lefitry ny anterimiram-pirenena misahana ny fakitra antsinanana Andriamatoa Fidèle Lazara Pierre. Fa ny avy amin'ny fanoherana kosa moa dia nanao ny fangatahana sy fitakina. Ny fitakina izay nataon'izy ireo moa dia mitakina hanafianganana ny fikoanandoham-pirenena ny avy amin'ny fanoherana ny fitondrana hoy ny filoha lefitry fafito eo anivon'ny anterimiram-pirenena Andriamatoa Melavonjy Philbert. Nambarany ihany koa fa tsy misy afa-tsy ny firisona amin'ny fifidianana ihany no ahafahana miverina amin'ny aradalana. Vaolana tokana hiverenana amin'ny aradalana ny firisona amin'ny dinika fikarakarana fifidianana hoy atrany ity filoha lefitry fafito ity. Noho ny farany moa dia nilaza ihany koa izy ny hoe tokony amparina amin'ny rehetra ny lalàna raha toa ka tena fanovana marina no apetraka eto amin'ny firenena fa tsy hanavahana olona vitsy hoy atrany ny solombavam-bahoaka Andriamatoa Melavonjy Philbert. Ndeha moa arantsika kely ny horonan-tsara misy fanazavana sy ny fitakina izay nataony ity solombavam-bahoaka ity na filoha lefitra fafito ao amin'ny anterimiram-pirenena. Araka ny antsoavy izay fa ataonay matetika avy aty amin'ny fanoherana dia ny anatanterahana sy ny rosona amin'ny concertation nationale izay efa nolazainy avy amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny anatanterahana an'izany. Ka heverinay fa izany no tokony atao faran'izay aingana mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana hiverenantsika indray amin'ny aradalana. Raha araka an'ireny décision izay navoaka ny ACC dia mazava fa ny fanomanana ny fifidianana no fahefana nomena an'ireo ao amin'ny fanavaozana. Ka izany fanomanana ny fifidianana zany dia tsy maintsy misy ny fifampiresahana. Ka amin'ny alalan'izay fanatanterahana ny concertation nationale zay no irosona amin'izay fifampiresahana rehetra zay mba hisian'ny lamina tanteraka ahafahana miroso amin'ny fifidianana izay tanterahina eto amin'ny firenena. Ka aminay zany ny fanatanterahana an'izay no heverinay fa vahaolana ahafahana miverina amin'ny aradalana amin'ny hisian'ny fifidianana filohan'ny Repoblika izay fidiany vahoaka malagasy maro anisa eto amin'ny firenena. Ino moa ny antsoantso izay nataony ireo avy any amin'ny fanoherana izay nambarany solombavam-bahoaka filoha lefitra fafito ao amin'ny anterimiram-pirenena fa ny ady amin'ny diplôme mahosika kosa dia nandray sosikevitra i Andriamatoa Jona Ratsimbazafy. Nandray ny sosikevitra ny profesera Jona Ratsimbazafy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Ravony Manantsoa Ndahoialy Mandavi ny andro ny 17 Novambra 2024. Ny fantohany resaka izay ny fanaovany izy ireo moa ny ady amin'ny diplôme mahosika izay anisan'ny laharam-pahamehan'ny ministera amin'ny fanamafisana ny kalitaony asa sy ny mangarahara eo amin'ny rafi-pampianarana ambony ary ny fanomezana lanja bebe kokoa ny fikarohana sy ireo mpikaroka malagasy mba hampiroborobo ny fahalalana sy ny fanavoazana eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marika moa dia niteraka resabe tao anatin'ny tambanjota. Misy moa ireo milaza ny hoe io fa efa mangalatra sahady manao fampelezan-kevitra ny filoha teo aloha satria te hiverina mafy filoha hoy ireo izay maneho hevitra sy mitsikera mafy any ity filoham-pirenena teo aloha ity. Na dia eo aza moa ireo resabe mandalo mikasika any ity filoham-pirenena teo aloha ity moa dia mazava ny fanahafatry ny pomba azy ary mazava ihany koa ny afatra izay nambarany Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Santatra ambavarany ihany ny tao Ambatondrazaka iny fa ho avy hitsidika atsika manerana ny nosy ny filoha Ravalomanana Marika manomboka izao hoy hafatra izay nambarany Ravalomanana Tojo. Tsara marina hatrany
fa fameloma maso no ataontsika amin'izao na redynamisation fa tsy fampelezakevitra na propagande tsekory hoe hafatra izay nambarany tojo ravalimanana. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.